Olotrana rahaba tompoko. Any amin'ny maherin'ny 100 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinanan'ny Toamasina no misy an'ilay sisan-drahona niaraka tamin'ilay rivodoza Grande. Mikisaka miaka-andrefana somary atsimo andrefana izy io ary tombanana ipaka any amin'ny morontsiraka afovoana atsinanan'i Madagasikara amin'ny talata alina ho avy izao na ny alarobia maraina. Entanina zany ny mponina sy ny mpampiasan'ny ranomasina amin'ny morontsiraka afovoana atsinanan'ny nosy iny mba hitandrina rehefa ivoaka mendrika satria mahery ny ranomasina amin'ny akapobeny. Mety hanatombo ihany koa ny rotsakorana any amin'ny fatra atsinanana sy vatovavy amin'ny talata na ny alarobia ho avy izao. Raha ny atoetsy ny androntsika amin'ny akapobeny kosa dia saika mbola etoetsany aloha ny rotsakorana manenka amin'ny fatra maro eto Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny ilany atsimo andrefana sy ny tapany atsimo Madagasikara iny ihany no maina ny andro amin'ny akapobeny. Mivinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy ary raha jerena amin'ny antsipiriany dia azo orana tandrifin-drahona amin'ny voamaraina ny any amin'ny morontsiraky Boeny, Sofia, manodidina Samborano, torak'izay ihany koa ny morontsiraky mifaritra atsinanana Vatovavy, Fitofonany, atsimo atsinanana mpakatra ny Taolagnaro ary manodidina ny Fianarantsoa. Andrahona na anjombona fa mety hisava ihany zay rehefa misandratra andro ho an'ny fatra hafa raha toa ka vinavinaina andrahona vitsy any amin'iny fatra atsimony Madagasikara iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia tombanana ho maina ho iateo ny any amin'ny fatra Menabe, atsimo andrefana ary ny fatra Androy sy ny ilany andrefana ny fatra Iorombe. Amin'ny fatra hafa moa dia azo oram-baratra indrindraindrindra ny amin'ny fatra avaratra andrefan'ny Madagasikara iny torak'izay ihany koa ny morontsiraka atsinanana. Andrahona na anjombona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny fatra Nalanjorofo, Alaotra Mangoro ary amin'ny fatra sasany amin'ny raha ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 17 hatramin'ny 130 degré ho an'ny avota. Zany hoe isy fiakarany aloha zany ny maripana amin'ny akapobeny. Morontsiraka atsinanana kosa eo amin'ny 120 330 degré ary eo amin'ny 320 hatramin'ny 230 degré ho an'ny ilany andrefana. Tafakatra 330 degré maripana ambony any amin'ny fatry Betsiboka torak'izay ihany koa ny any amin'ny fatry Sava. Mivinany toetry ny andro amin'ny talata indray ary dia saika ho hita taratra eny foana ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray ho an'ny fatra maro eto Madagasikara indrindra any amin'ny fatra avaratra sy avaratra andrefana ny morontsiraka atsinanana ary ny afovoany. Andrahona mety hisy any Erjika isina orana tandrifin-drahona indraindray ny atany ny fatry Menabe sy atsimo andrefana. Fatra atsimo morontsiraka atsimo nosy moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny. Raha mahakasika ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ny toetry ny andro amin'ny alarobia ary no amaranantsika sahady dia azo orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray ny fatra avaratra sy avaratra andrefana torak'izay ihany koa moa ny aty amin'ny morontsiraka atsimo atsinanany Madagasikara. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ho an'ny afovoantany sy ny any amin'iny morontsiraka avaratra atsinanany nosy iny. Ny fatra hafa moa dia ho maina ny andro amin'ny akapobeny na andrahona mitsitokotoko fa mety azo oram-baratra ny any amin'ny atitany atsimony Madagasikara iny, zany hoe manodidina ny ampany Bekily ary Benenta sy Betroka. Raha ny ivinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny afovoantany, 120 hatramin'ny 230 degré morontsiraka atsinanana ary manodidina eo amin'ny 320 hatramin'ny 330 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Ananika 430 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Betsiboka. Indray ny vinany toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao mba manaraka indray. Veloma tompoko.